Eo koa e varina be manao any ianao ahoana salama salama tsara salama inany atao rehetra ampiretireteniny Facebook ato mihitsy amin'ity karazan-javatra rehetrarehetra hita ato ty raha miala zany tena maro savy nandeha mivavaka lamina ve ny tany dia ianao mahasa mandeha rery ozy le hira avy mivavaka ve moa tsy atoko tena vavaka amin'ny andro alarobia kongaminy fiovarina misy hoe alabina lakamisy na zoma tsy hoe zany fa hoe mba atoko-pinoana inona indray re zany fantatro zao dia ny sabotsy ny lahady sy ny tariny no mivavaka akoatran'ireny ny gasy hoe isan'andro za isan'andro mihitsy ako fo maraina dia efa mivavaka manompo sampy be ohatrana koa zany fa gamina misy hoe manompo sampy fa mivavaka e tsy aiako zava zao dia izy tsy azo resaka eo tena mivavaka mihitsy any lohalika raha tombongo misy fanontaniana tato tena nanaitra anaty eo fa tsy hitako indray le izy e tena mitady an'le izy fa tena tsy hitako indray zany e ka mahalinany olona nge ty resaka fivavahany ty ry ihany koa e marina hoe be da be ny atoko-pinoana samy manana ny ivavahany sy ndrehetrarehetra fa ny hevitra raha ihany ao anatin'le hoe fivavahana fa manahoana daholo aloha tsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny fandarana famoa amin'izao fotoana izao afotaka indray ny fiarahana mangala seza daholo ataovy mipartage raha ohatra ka manaraka amin'ny alalan'ny page Facebook ny Malagasy TV ianao zao vina mivavaka farany za isan'andro mivavaka foana ay fiainana vavaka mihitsy azavaiko le hoe vavaka aloha fa eny tsy hoe ahoana zany faritatsika kely izy aloha fa tsy hoe mivavaka foana sao dia misy tsy mahazo ty zavatra ty ny mangatapitahina no atao isan'andro fa no mivavaka rehefa misy olana dia mivavaka samy hafa mihitsy samy hafa mihitsy zay raha eo amin'ny tontolo gasy zany zay zavatray dia tena ndray mivavaka dia ndray mangatapitahina raha azavaitsika ely izy izay mariako tsara fa ato moa zany be da be ny tsy haiko inona ny azoko antikanany reto olona reto samy manana fomba fijeriny samy manana fomba fijeriny fa raha ohatra ka hoe ilaza tsoty nefa anara-maso ianao dia omeko anao aloha mahereza mandritra ny ora ray sasany fampidiniatsika eto raha ohatra ka hoe iezaky ny alala-tsaina kely ianao dia miaza aloha mba miainy fa sao mba misy azonao raisina ihany milaza hoe tsy za aloha ny tompon'ny fahendrena sy ny fahalalana fa raha tapiny amin'ny resaka fivavahana raha iresaka an'izay ny tantara samy mahay tantara tsika menakavy samy afaka mijery mamadibadika tahiry koa iresaka tantara raha iresaka tsika ny tena hoe mahakasika atsika gasy manokana tsy mbola ny antom-panano izy akory ka hoe za no andeha iseho iresaka an'izany fa zao ny fahalalana rehetra zay resako hoe dia tsy misy anahy fa an'ireo razantsika endry sy lalim-pandiniana nampitainy tamin'ny ray aman-dreny dia tonga aty amintsika taranaka dia mba mizara zany zay le zavatra misy fa tsy hoe mitompo teny fantatra fa samy manana fahalalany sy fikaroa moa ka indraindray le olona hafa ny fomba fijeriny anao indraindray misy dia velonana fotsiny tsotro zao iny tsy fanomezantsiny zay le izy zany ndao ary mivavaka izy moa zany ny olona hoe tsy mivavaka izy ny olona tsy mahatsiaro fa misy hery lehibe noho izy mahery noho izy ambony noho izy mafy noho izy azo ny ateherana azo ny angataham-pitahina ary afaka miaro azy zay zany le fanontaniana mipetraka dia zay olona rehetra mahatoky an'izay sy mino an'izay sy mivavaka amin'izay na metehitra amin'izay dia inony zay vavaka izy mangatam-pitahina izy zay fotsiny io mbola tsy hamaritra tsika rehefa mivoaka matsy ilay loha hevitra dia tsy misy afa-tsy zavatra roa ny resahan'ny olona ao ny fivavahana kristianina sy ny fomban-drazana malagasy tsy zay ihany nefa ny atao hoe fivavahana rehetrarehetra eto ambonin'ity tany ity misy fiteny hoe akoho kely misotro rano zay kely azo endrandrana ny lanitra zany hoe ahoana moa ny hitenenantsika ary fa tsy mivavaka ny akoho mety mivavaka izy manao an'izany tsy fantatritsika zany satria tsika tsy mahay miresaka amin'ny akoho tsy mahazo ny teniny akoho raha miteny amintsika izy fa ny tiako tenenina zany dia hoe ny zava mananaina rehetra ka mitoky sy miantehitra ary mino sy mahalala na miantso fa misy hery lehibe noho izy any ho any
zay mety tsy ho hitan'ny maso, mety ho hitan'ny maso, mety azony tsapaitanana, mety be de be, de iny izy no atao hoe mivavaka na mangatapitahina. Mangatapitahina izy isan'andro fa rehefa midona amin'ny olana izy de mivavaka izy mba hivahavaha, zay le vahavaka, vahavahana le zavatra misy, ohatrany hoe misy zavatra mifangiditra zany, mifamatotra manodidina ny tenanao, de vahana tsikelikely de zay le hoe mivavaka, mivahavaha. Tamin'ny fahavelon'ny ray aman-dreny be Gzy zao, anisan'ny foto-kevitra tena ny fampiresahany mazava, tena efa ho adiny 5 zay mianaka, miala tetsy amin'ny Saint-Michel tamin'izany a, hoentiny makany aminazy any amin'ny rovan'ny Tsaramiafara, mandeha tongotra mianaka miala aty, manazava an'izany fotsiny izy eraky ny lalina mandra-pahatonga tany. De nitantarany tamiko hoe mihidy ohatr'izao izy io tanatsika io, de mitovy amin'le io zao izy raha hoe skidy mato io de hoe skidy feno io zao, skidy asombola. Mihidy ohatran'io io de vahana tsikelikely, de misy aimy mato izy, de misy aimy mato. De me misokatra, me mivaha, de hoe mivaha, de hoe mivahavaha. De zay ozy mahatonga ny gasy mananty atanandroa rehefa mivavaka. Azoko heverina ho mitombona ny fomba fanazavany tamin'ny fotoanany fampiresahana an'izany, satria mandinika ny zavatra rehetra ihany koa izay mbola hitany masoko mandraka androany, ny fomba fataon'ireo ray aman-dreny be, mpitanany fomba, mpitanany nentin-drazana, mpitanany hasina rehetra any amin'izay toerana mbola ahitako an'izany, de ohatr'izay daholo mananty atanandroa. Rehefa mivavaka ihany koa tsika, betsaka ny tahiry mahakasika an'izany efa voavadibadiko, ary betsaka ny fampianarana zay efa nampitain'ny ray aman-dreny tamiko miresaka ny hoe mivavaka, de hoe indreto zay Andriamanitra Andrenanary mananty atanandroa ny fahasoavana rehetra, zany hoe mbola azo eritreretina ihany koa zany fa mbola manao an'izao le gasy mivavaka. De zay fotsiny zany no endriky le hoe mivavaka mama, de mitady an'le fahasoavana, mitanty an'le fahasoavana avy amin'Andriamanitra zay nary. Le hery lehibe inon'ny olona zany sy enteherany fa hiaro azy amin'ny andro sarotra sy ny zava-mahory, de zay zany le ivavahany. Samy manana ny anarana etsony an'izay. Ho antsika gasy izy manana ny anarana etsontsika tsika, ho an'izay olona hafa firenena na hafa foko na hafa fehivina any amin'izay misy azy any, manana izay etsony azy koa, de samy metehitra amin'ny azy, fa tsy misy hoe tsy maintsy Jesosy, na tsy maintsy Alà, na tsy maintsy ny Zanahary sy ny Razana, na tsy maintsy ny zava-masina sy ny any, tsy voatery ho zay, samy manana ny azy, samy manana ny maharesy lahatra aminy. Zay zany izy raha ataoko hoe zavatra tsotsotra, hoe karazana hery lehibe anankiray inon'ny olona sy anteherany fa hiaro azy amin'ny andro sarotra sy ny zavatra mahory, de zay no ivavahany. Mbola tsy mamaritra tsika hoe inona io, fanahy ve io, vody hazo ve io, vato kely ve io, sa inona, fa zao misy hery ao aloha. Anisan'ny tena hoe vato aza raha nahitantsho hosora menaka, misy hery lehibe mihodina zany ao, afaka manome an'le fitahina, afaka mitsabo, afaka manome an'le fahasalamana, afaka miaro amin'ny zavatra ratsy rehetrarehetra na zavatra mampatahotra. Zay hery zay, zay mitoky amin'izay hery zay de mivavaka izy zay na mangatapitahina. Ka izay hery zay tsy fantatra na izy zay na izy, na ahoana zay na ahoana, fa ao anatin'ny dinidinitsika indray mahita ny lalindalina kokoa. Zay zany izy. Asa aloha nareo any atokantrano ohatra ka miombon-kevitra na mety manakambara na mety tsy miombon-kevitra amin'izay ihany koa, fa eto moa zany fifamosarana. Tena karazana fanontaniana Rita hoe tena mahaliana antsika ty resaka fivavahana ity ihany koa ya, de eo amin'izay zany le hoe fa iza zany ny tena ivavahan'ny malagasy, tokony ivavahan'ny malagasy raha aminao mpandala ny fomba malagasy zao. Koto fety sy mahakavy sa ry vody hazo ry sa hoe ahoana? Mahitsy be ny ilazako an'ity teny ity a, de oka samy alalatsaina ozy mandritra ny fotoana ifampiresahantsika. Na inona fomba fijerinao na inona finoanao a, matoa anao zany manaraka n'ity zavatra resahana ity de mahaliana anao le izy. Dikan'izay aza mora tezidresaka fa mety tsy ho arakaraky ny fomba fijerinareo le izy a, fa de ataovy tahaka ny voankazo anala fotsiny, mamy atelina mangidy aloha zany hoe de sarotra e, sa hoe zany de tsy hay. Zao a, ny gasy tsy misy afa-tsy ny gasy no manana an'Andriamanitra, tsisy akoatr'izay. Na izy eto ambonin'ny tany iresaka tsisy manana an'Andriamanitra, ny gasy irery
no mivavaka sy miantso sy mangatapitahina amin'Andriamanitra. Tsisy akoatr'izay manerana an'izao tontolo zao, manerana an'izao rehetra zao, gasy rery miantso an'izany Andriamanitra zany, gasy rery manana zany Andriamanitra zany. Na iza zany finoana hafa niditra avy any ivelany ka tonga teto Madagasikara dia tsy Andriamanitra zay. Tsy Andriamanitra zay fa anazy fotsiny amin'izay anazy ihany, fa tsy Andriamanitra. Fa le Andriamanitra dia any ny gasy, ary tsy misy manana Andriamanitra afa-tsy ny gasy. Ka le Andriamanitra moa teny gasy ka zay mihitsy izy. Fa le Andriamanitra ve Dieu sa izy sa? Le Dieu zao eto lasa nom commun mantsy. Dia nom commun anarana iombonana zany le Dieu, ohatra hoe i Zeus de Dieu, i Shiva de Dieu, i Jean de Dieu. Jean de Dieu. Reny de Dieu daholo. Dia Andriamanitra koa Dieu. Le Andriamanitra zany eto efa lasa anarany tsamirery, ohatrany hoe Yankoay dia Yankoay, i Mialy dia Mialy, fa tsy hoe Yankoay di George, tsy mitombony zany, fa Yankoay dia Yankoay, ka ohatr'izay le izy. Le Andriamanitra manko misy fisolokina anarana goavana be zany nataon'ny kristianisme, nataon'ny fivavahana kristiana zay niditra teto amintsika tamin'izany fotoana zany. Fa tamin'ny fotoana nidirany Thomas Bevanna sy David Johnson tsisy Andriamanitra zany tao anaty baiboly, tsisy an'izany mihitsy tao, tsy nisy teny an'izany tao na ray. Asa raha hoe isy anana tahiry hafa ve no entina iresahana hoe ity fa nanany anarana izy tao. Raha maka kely ao anaty baiboly tsika dia misy teny ao hoe izao no ilay misy tamin'ny izy lenseho tamin'ny Moïse, izao no ilay misy ary Yahvé no anarako mandrakizay. Efa zay no anarany. Yahvé zany. Ka maninona zay no navadika hoe Andriamanitra. Le Andriamanitra zay efa natsony gasy sy nivavahany gasy sy natsainy gasy taty, azany loha samakina jerena fa Andriamanitra ao tapon'ny loha, ny adalany tsy ambakaina, Andriamanitra no atahorana, manao an'Andriamanitra tsy isy ka mitsambiky mikipy, zany zavatra rehetra zany. Efa talohan'ny fivavahana kristianina zany fivavahana kristianina ne vao tamin'ny 720 ny tonga. Zany hoe ny fitondrana sy ny fanjakana rehetra ny fandimby teto hatramin'ny rafitra zoky olona, hatrany amin'ny fiainam-bazimba, hatrany amin'ny tena lavitra be, hatrany amin'ny andreny izy nandreny alinalina, andreny herinery zay lavitra indrindra. Tsy mbola nisy ny resaka an'izany hoe baiboly, Jesosy sy ny tariny rehetrarehetra. Fananajana zay nahary kosa izy dia niantso izy sy nivavaka hoe ao ianao amin'izany Andriamanitra andrenanary zay nahary sy namorona ny zavatra rehetra, nahary ny lanitra sy ny tany, nahary ny olombelona rehetra, nahary ny zava-mananaina rehetra. Zany ny tompon'ny aina, tompon'ny fahefana, tompon'ny hery faratapony, tompon'ny eran-tany sy ny eran-danitra. Zay ny fatakarany gasy azy dia zay no natsony. Tonga avy any le vazaha misionera dia nanova hoe iza ny tena hivavahany reto, iza ny tena atsony reto gasy reto, ay io misy an'izany Andriamanitra zany ony. Zay zany le ifampiresahana ovay amboariny dika teny. Impiry niova zay ny baiboly, 440 dika ny baiboly, zay vao tonga teto Madagasikara aloha. Tantara ny resahantsika, 440 dika aloha ny baiboly, zay vao nanomboka tonga teto. Dia izy tonga teto indray efa impiry niova izy io zao. Impiry niova zao tsy mahita an'ilay teny Yahvé tsony indray zao ao. Teo aloha teo mbola nisy hoe i Jehova Andriamanitry Abrahama sy Jakoba ary Josefa mosa izay. Raha Andriamanitry Jehova Andriamanitry Israely dia Jehova Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Zay le izy. Fa efa mazava zay. Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Tsy ny amondirany gasy amin'izany. Mazava zany. Tsika nga Israelianina. Sa misy taranaka Jakoba, sa misy efa nahitany Jakoba. Dia ohatr'izay le izy. Sarany zao mandendeha. Sarany nataony nahitany sarany Jakoba mihitsy. Azonareo angamba le fanazavako, zany hoe nisy karazana fisolokina anarana zany napetraka. Afaka hamarintsika zany zavatra zany. Anjaranareo indray ny manao fikarohana any amin'ny discours-ny roi Léopold II tamin'ny taona 20. Karoy kely zay zavatra hitantsika any anaty serasera anaty internet any feno an'izany. Dia jerevy le vidéo, dia jerevy le texte hoe ahoana sy ahoana sy ahoana ny zavatra resahany mahakasika an'izay. Fa misy karazana zavatra namboarina be dia be zany tao mba hampanino hampiety an'le fanandevozana mihitsy fa tsy fanjanahana. Fanandevozana mihitsy. Fitentsika foana ny hoe la Bible avant le canon, dia zay moa ny zavatra nisy. Lemondraditiny nahafaty andravorona rehefa lasa kristianina ny mpanjaka tao anaty lapa dia inona
napoakany am'izay ny zorony manjaka miantana izy ihany nanao azy zany hoe mivadiany ndray le zavatra nisy zany rehefa avy eo fa zany rehetrarehetra zany ohatrany hoe mifantoka eo am'le resaka fivavahana kristianina sy le fomban-drazana fotsiny ihany fa nisy koa ane finoana hafa be da be ane nanomboka niditra nanomboka niditra anaketo a Madagasikara saingy samy nanana ny fakany orenany ohatra hoe ny any anindran-tany rehetrarehetra dia ny fivavahana silamo no mahazo vahana fa zany tsy midika hoe tsy nivavaka ny any anindrana rehetra taloha efa nivavaka nanaja zao matsara mihitsy an'izao Andriamanitra zay nahary sy namorona zao reo fa rehefa nanomboka tonga moa ny fifangaroana sy ny fifaneraserana tamin'ny mpiavy sy ny vahiny rehetra dia lasa ny nahazo vahana kokoa ny zavatra nentiny vahiny mihoatra am'izay efa nisy teto amintsika zay zany ie mazava zay ny fivavahana ve misy ankory lafy nohatra ny any am-piangonana raha teo amin'ny taona fahiny dia ndrazana ve no ivavahana sa Andriamanitra zany zany hoe amin'izao zao tena misy karazany be da be le atoko-pinoana dia ohatr'izay koa ve zany ny taona taloha sa tonga dia Andriamanitra tokana ihany tsy mifanipakakarony ohatry ny valala ohatry ny amin'izao zany taloha le filazanao azy ka mariny zao ny gasy razantsika ataoko mihitsy hoe gasy razantsika tsy manavaka fo koa zany raha miteny an'izay dia nahalala an'izao Andriamanitra zanahary lehibe faratapon'izao aloha raha isitsika zany ohatrany hoe arafitra tanatohatra kely eo amin'ny gouvernemanta ange le izy hoe ny filoham-pirenena ny ery ambony dia misy prime ministre dia zay vao misy ministre dia mety misy loholona dia misy solombavam-bahoaka dia misy rantsamakakekely be deabe zany any miparitaka dia ohatr'izay ihany io hoe misy an'le Andriamanitra zay nahary sy namorona faratapony zanahary lehibe iny zany no any amin'ny farany ambony indrindra dia eo ambanin'izay jereo tsara fa nitaolo rehefa nivavaka dia nahalala izy fa misy karazana zava-manakasina be deabe napetraky ny pary eto amin'ity tany ity fa tsy dia vitan'le Andriamanitra zay nahary tompony ireny ny zavatra rehetrarehetra fa nanana mpiara-miasa taminy izy fomba fijery gasy zay dia jereo fa tsy mifanalavitra zay ary amin'le Jenesy toko voalohany andiny fahenina amby roapolo hoe andeha isika hanao olona mitovy endrika amintsika mifanahaka amintsika nisy mpiara-miasa taminy kio zany tao zany hoe le tantaran'ny fahariana zany le tantaran'ny fahariana saika nitovitovy avokoa manerana ny tany ka tsy fantatra hoe avy aiza ny fototra le fahalalana fa nahagaga fa mbola tsy nifampiditra akory ireo finoana roa samy hafa ireo nefa misy itovizany be deabe mihitsy zavatra zay ifampiresahana ao anatiny ka zay aloha mbola fikarohana amin'toy moa ny atsika ny amin'iny fa neny ny gasy dia zao manakazina zao Andriamanitra faratapony zay namorona ny zavatra rehetra zao fa akoatran'izay eo ambanin'io dia misy ny heveriny hoe Andriamanitra zava-masina zany hoe eo ambanin'le fanahy goavambe zay mpahary sy mpamorona dia misy fanahy maromaro indray manana ny fahefany manokana tafiditra ao anatin'izany ny natsona moa zany izy tateoriana lasa hoe sampy fa zava-masina tena hoe zava-masina zay ny antsony ny gasy azy zava-masina zany Andriamanitra mihitsy ary ireo talohany ny antsona azy fa tsy ireo fotsiny le Andriamanitra zay nahary sy namorona tsy le Andriamanitra lehibe ray faratapony io zany fa misy indray eo ambanin'izay zany ohatrany hoe Andriamanitra zava-masina mbola misy ny hoe Andriamanitra na ny rano azy amintsika Andriamanitra ny masoandro Andriamanitra ny volana Andriamanitra zany hoe tamintsika zay manana hery rehetra afaka maneo na mamono na mamelona dia Andriamanitra daholo fa saingy eo ambany fifezan'le Andriamanitra ray faratapony zay zany mahatonga le hoe misy Andriamanitra nyzao misy Andriamanitra daholo reny amintsika gasy fa zao tsy reny le Andriamanitra pahary ozy fa le Andriamanitra pahary dia Andriamanitra pahary efa eo iny fa eo ambanin'izay zany samy manany atanatohatra kely be deabe hoe iza no iza inona ny anjara asan'ity inona ny anjara asan'ity mbola tafiditra ao anatin'izany ohatra ny gasy zao tsy nampiasa loatra ny resaka hoe anjely sy ny araka anjely fa ny tena nampiasain'ny gasy sy ny araka taminy sy ny fatany fa manana ny hery afaka mifanampy aminy dia ny vazimba ny kalanoro ny zazavavindrano ny jiny ny ranakandry reny indray no manome azy ny hery rehetra araka ny tokony ho izy dia eo ambanin'izay mbola misy ny razana ny andohana ny razako maty ozy lasako zanahary dia ny razana ny andohana koa aminy dia mpanelanelana amin'Andriamanitra zay nahary zanahary iny aloha satria iny ny nahary sy namorona azy fa fantany tsara fa mbola misy zay nahary noho iny ao dia angataham-pitainy ihany keo ny razana ny andohana teo amintsika malagasy io daholo zany ny akamaroan'le rafitra tanatohatra fa ny fiantsony azy ny samy hafa mety misy miteny hoe zanahary ambony zanahary ambany inona avy moa zany
ny any an-danitra sy ny ety tany le any an-danitra resahana de hoe any amin'ny tontolo tsy hita maso fa tsy hoe ao ambony ao fa any amin'ny tontolo tsy hita maso any amin'ny tontolo manambana any amin'ny akoatran'ny fisainana tsapa zay zany le fandraisany gasy azy de miantso an'ireo izy de mangatapitahina am'ireo ary fantany fa misy hery mifandroy ao raha ohatra ka manao adisona izy na manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy niala tam'le fahamarinana de fantany fa nivoaka ny ataka tao anatin'le roy iombonana amin'Andriamanitra zay nary de mifona indray aloha mangata-pamelana satria diso de miverina miavana de mitondray le izy de mahazo an'le fitahina sy le fanambinana ohatrohatr'izay zany izy ie ny malagasy taloha ve zany nisy mpitarika nisy olona voaositra ho mpitarika manokana ohatrany hoe paster am'izao raha zay no mahalaza azy io moa zany nisy atokantrano samy mivavaka samy nangata-pitahina nanantsika atao an-trano ny atao hoe zory firarazana satria ny gasy tsy mba nanana fiangonana ary ny gasy ao an-trano ny fivavahana fa ny am'izao moa misy hoe fitrano fiangonana de miangona ny atao any zany fa tsy mivavaka samy hafa zay tsy mba nanana fiangonana ny gasy fa ny gasy de nahalala fa Andriamanitra de ohatrany hoe bandy akama bandy akamana zany le Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay ataony eny ka tsara de miaraka amin'ny eny le Andriamanitra zay le azany loasa manginana jerena fa Andriamanitra ao tapony loha miaraka amin'ny eny foana io Andriamanitra io amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ataony de eny io ka mandeha amin'ny fahamarinana anao ka mahatazona ny fahatsarana de miaraka aminao eny foana ihany io tsy misy olana mihitsy zay aloha zany lizy akoatran'izay ninony tezy ty ny toerana iantsona raha ao an-trano zany de mazava ho azy fa misy lohany ao an-trano misy loham-pianakaviana ao an-trano de ny loham-pianakaviana no mangataka ho an'ny ankohonana sy ny vady aman-janany fa nisy kosa ny atao hoe lapa fisoronana ny lapa fisoronana izay misy ny mpisorona de ireo mifandray mivantana amin'Andriamanitra ao anatin'ny lapa de ny mpisorona no milaza ny sorona isoronana sy ny faditra ifadirana milaza ny taona ho avy milaza ny zavatra rehetrarehetra zay afatra avy amin'Andriamanitra zay nahary sy namorona zay no andraikitry ny mpisorona zay de rehefa ao amin'ny lapa fisoronana indray de manana ny andraikitra manokana misy hoe ato ny andrina mpiandro-trano retsy ny manany antony sy ny sisa rehetrarehetra misy ihany ny zavatra tsy de firesaka moa amin'ny tontolon'ny fisoronana de hatreo no am'tirako anazy tena misy zay hoe olona voatokana raha ao amin'ny lapa fisoronana ianao raha ao an-trano moa ianao de misy lohany ny tokantrano mazava loatra zany tsy midika hoe tsy afaka mivavaka ve zany ny olotsotra raha sanatrika hoe efa kamboty izy de mazava ho azy mandeha ho azy fotsiny zany tsy hoe iandry any dada foana ny andry izy fa zay eo de mahatsiaro saina mahay mifandray amin'Andriamanitra isika mihitsy ane ho a le sombin'Andriamanitra isika le samy tena Andriamanitra de mamoa fotsiny an'le Andriamanitra ao anatintsika fa misy moa ren'le hoe vavaka iombonan'ny mpianakavy ohatra hoe tonga ny tony taona tonga zao ny taom-baovao ohatra de misy le fanaovana sambasamba de dada mitarika vavaka ao an-trano rehefa tsy eo dada de neny mitondra ny vavaka ho an'ny ankohonany samy mandeha araka ny any fa misy taona mety hoe ianao rery manana olana anao de azonao atao zay mampety anao misy mahasamihafa azy ve le Andriamanitra sy le Zanahary Andriamanitra zao le protocole foana koa saika ho teneniko zao le antanatohatra kely mipetraka eo efa andresahako teo ihany zay ilay Andriamanitra de Andriamanitra Zanahary de Zanahary fa ny mpiombona faratapony indrindra nahary an'izao rehetra de io le Andriamanitra Andriananahary ao fa ny Zanahary na ndray mandreny ny andohanao raha Zanaharinao reo io ny nahary izay nahary anao raiky le izy ohatr'izay ihany le hoe Andriamanitra le Andriamanitra de Andriamanitra ny rano Andriamanitra ny afo Andriamanitra ny masoandro Andriamanitra ny volana fa tsy Zanahary reny fa ny Zanahary de izay nahary anao sy namorona anao ao mazava zay mandeha be koa zany fotoana zany aizaka efa nazavainao teo moa zany le toerana fivavahana le any amin'ny zory firarazana sy ny ohatran'izany liana be amin'ny loha hevitra manahoana ny firafitry ny vavaka teo amin'ny taolo taloha mba te ahay an'izay fa misaotra zay izy zao zay efa nitanysaiko teo daholo zay rehetrarehetra zay raha mangataka eo izy zao misy zavatra mako zany hitako taratra mifona mialatsiny amin'ny antokom-pinoana zay mety ho voakasiky le izy fa misy zavatra zany tena diniako na le tononkira na le firafitry le fehezanteny irariana ao anatiny de io zany hoe fomba gasy zany tena fomba gasy tena tonga de io mihitsy ny nalaina ohatra ty andeha akafaliana anatrika an'Andriamanitra any atendrombohitra masina iry zany iraina any am-piangonana zany fa zany ake fomba gasy zany ny fomba gasy hoe aiza ianao no mandeha manahasina any atapy tendrombohitra any
any tapitendrombohitra ny manazy satria nahoana any ny toerana avo izay nidinany zanak'Andriamanitra ohatra hoe any karatra any angavo eny kilonjy eny andringitra de mandeha anao manasina manao zay fombafomba rehetra ifandraisana mivantana amin'Andriamanitra misy zay fomba zay fa mety misy koa ny hoe ao an-trano any ianao manao azy de miantso indray ianao any zanahary Andriamanitra avy manatrika avy manoloana de jereo tsara fa misy hira atao an'izany any am-piangonana any any zanahary ozy Andriamanitra avy atreo izahay masina ianao ka hiantrao zahay mangatatsotra any tena fomba gasy mihitsy zany tena zany mihitsy na ny firafiravitra le feokira aza rehefa enoinao de tsy mifanalavitra amin'ny hira iray na any amin'ny lapa fisoronana tena gaga fotsiny aho hoe ahoana zany mihaino an'le hira taloha antitra be anefa raha ny fomba ny iran'ny missionnaire azy tamin'izany fotoana satria nisy moa zany tamin'ny tantaraina tao anatin'le hoe atonkira volamena sy ny tariny reny a de misy hiran'ny missionnaire mihitsy zany hitao de fantatra le feoany satria rehefa vakinao amin'ny solfa sy ny solfège le izy de fantatrao zany hoe zao ny feoan'ity fa tena tsy misy idirany amin'le resaka gasy mihitsy fa gaga ako rehefa narafitra ho lasa nyiraina tany am-piangonana izy lasa mitovy amin'le rindran'le gasy ohatra zao ty hira anankiray ty a fantatrareo ny hira-pivavahana iraina any am-piangonana tsy mifanalavitra amin'ity fa ity hira ity de le hira any amin'ny lapa no resahako ohatra hoe ramba niangary penandro nanao tenerana mba niangary penandro manao tenerana de fantatrareo misy hira-pivavahana iraina any am-piangonana tsy mifanalavitra amin'izay zavatra teneniko zay mihitsy na ny feoany na ny toniny na ny fomba hirindran'le hira misy zavatra zany ao azo antoka fa nalain'ny missionnaire tahaka tamin'izay zavatra efa nisy teto mba tsy ampanano sarotra ny zavatra tia ny ampidirina de amin'izay ohatra ny hoe moramora kokoa tamin'ny olona nandray an'le izy de ny toniny avy eo ny ezahany novana tsy kelikely zay ny tena zavatra nisy misy toerana anankiray a tsy ho teneniko mety fantatrareo ihany izy eto Antananarivo eto toerana nanaovako fandalinana kely na zavatra ara-panahy tamin'izany fotoana zany tsy mampanina miteny azy hoe yoga de gaga tao amin'io toeran'io zahay de mahita ako tena tonkira gasy any amin'ny lapa fisoronana nefa gaga ako fa iraina ao amin'io toeran'io tsy nampaninina mihitsy zay zavatra io satria samy fifehezany ara-panahy fa zao rehefa tena andely de gaga fa io koa le iraina any am-piangonana de eo zany nataoko hoe misy zavatra mihitsy zany tato fandraindray eo daholo ihany zany zava-nisy ye mahatonga saina zany sady mampieritreritra avokoa moa zany a amiko aloha de samy nanana ny fomba na endrika nesehony tamin'ny firenena tsirairay le hoe nahary zao tontolo zao e ny tany ivelany zao ohatra le hoe Dieu no endrika nisehony misy koa le hoe Allah betsaka no endrika nisehony Allah de Dieu zay ny ataoko hoe le Dieu non commun fa ohatra hoe tsy hoe manapaka mialy a fa ny milahatra amin'le Allah zany zao ohatra raha le baiboly ndray de io le Yahvé na le Jéhovah ohatrohatra zay zany le izy betsaka ny endrika neseho fa teto Madagasikara de le hoe Zanahary tsy namaly vavaka intsony ve zany a ny atsika satria vao osoosy ny Andriamanitra ny hafa noterena inona ka niala ny maha izy azy ny hoe Zanahary taloha mantsy inoko fa namaly atsika foana izy satria tsy mbola nino an'izany Andriamanitra izany ny gasy vitatsika daholo ireo karazana ody ferovana rehetrarehetra satria ilay pouvoir anonymeny na vita fahagagana atsika ankehitriny ve mavita inona ntsony ny gasy zay le izy zay mihitsy ny lasa zava-misy amin'izao fotoana zao tena hoe tsisy ny ninona ihany tena hainao tsony eo zany a ho an'le olona efa tsy mitoky aminy a sy olona tsy mifandray aminy lasa inona moa zany lasa ny vily lalana nakany amin'ny zava-bazatsika de zao nanjoan'le firenena jery fotsiny tsika ny fantatro farany tamin'izany fotoana zany a taona 414 no efa 2 ny antokom-pinoana kristianina teto Madagasikara antokom-pinoana kristianina ny fitombony taty aoriana inoko lavitra fa nidangana mihoatra an'izay raha ny 10 taona mialy eto 424 tsika zao miresaka zao tany amin'ny 424 nefa 237 zao tsika zao 10 taona ty aoriana mbola nyroborobo ohatry ny anana maniry mihitsy le fiangonana kely be de be kristianina ny resahako aiza ny firenena manahoana ny vahoaka aiza ny fitahina ao amin'io firenena io inona ny fanambinana ao amin'io firenena io iza no lasa metimety ao anatin'izay
izy no maninona ao anatin'izay. 100 taona zay nidiran'ny fivavahana kristianina taty Madagasikara. 100 taona zay efa mahery kely. Nanahoana ny fiainantsika talohany tsy nisy azy, nanahoana ny fiainantsika no nisy azy. Anjarany tsirairay mamaly an'izay fanontaniana izay. Ny tiako tenenina fotsiny dia zao, misy karazana boky na horonan-tsary na karazana fanehoan-kevitra be dia be hitantsika milaza fa ny tamin'ny andron'ny Ntaolo izay mbola tsy nisy an'izay fivavahana kristianina izay. Io moa zany lasa ohatran'ny hoe nahazo faka be dia io no tena resahany dia hoe tamin'ny andron'ny Maizina. Amin'izao andro efa mazava. Dia amin'izao andro efa mazava zao ve dia mbola misy olona manao an'izany? Ohatr'izay le fomba firesaky ny olona. Raha miresaka ianao zao ohatra hoe famadihana dia mila miantso razana ery andohafasana. Amin'izao andro efa mazava zao ve dia mbola misy olona miantso razana? Dia eo amin'izay ianao zany le miteny hoe fataiza zany le Maizina, inona zany le mazava, iza no nanazava azy tao, inona no nitondra le hoe fahazavana raha fahazavana le resahana. Dia ataovy ary mifampitahana tamin'ilay lazain'ny olona andro Maizina. Tainombo mivadika ary tsisy naka. Fihavanana, fifankatiavana, firaisankina, zany no mibaiko amin'ny fiarahamonina. Zay tratrana angalatra, maty. Tratrana misavy, maty. Zay tratrana nanao ratsy, tapadoha. Tsisy fika mihitsy zany na ahafahana nanaovana any tamin'izany fotoana zany. Ny fanaja isam-poko, zanaka sy ray aman-dreny, isa-tokantrano, na indrahina ny olona, na iny famonjy voina, na tena hoe miavana. Tonga ary le lazaintsika fa androny mazava. Tonga zany le hoe fivavahana, hoe zay efa mivavaka. Mazava zany ny andro. Tonga amin'izay ary zany izy nanahoana indray le fiainana. Mbola nisy ve le tainombo mivadika tsisy naka? Anjaranareo mamaly an'izay. Mbola mipetraka ve le fihavanana sy le firaisankina isaky ny fianakaviana sy isa-tokantrano sy isaky ny fiarahamonina? Nareo no mamaly an'izay. Mbola mipetraka ve le hoe tena zay tratra manao ratsy rehetra dia maty? Mbola mipetraka ve le hoe voatandrina le fahamarinana 100 isan-jato ao anatina fiarahamonina? Nareo ihany no mamaly azy fa za tsy hiteny betsaka. Mahatezitra olona rehefa tena za no miteny an'le izy fa manahirana be moa le resaka fa aleo nareo no mamaly azy. Mbola mankasitraka antsika rehetrarehetra izay opotitry ny fahitalavitry Malagasy TV amin'izao fotoana izao a. Mafana ny adefitra, mafana ny resaka. Raha izao ianao vao manaraka dia ny fivavahana no loha-hevitrintsika amin'ity androany ity. Salama ihany koa ianao ve zany te hilaza hoe ilay paharila izay ny baiboly no tokony hinoana sa diso zany teneniko zany. Raha marina dia nalalana antsika Malagasy aminy dia ny razana masina. Afaka mita fa tsy voatery Jesoa na hafa. I Jesoa ve zany no aminao mijana olo-kendry dia mitany jiosy fotsiny haitsora diso fa te hafantatra ny tena dia mankasitraka mivaly tena. Zao le izy. Diso aloha le resaka hoe za ve zany te hiteny hoe le Andriamanitra ao anaty baiboly no tokony inoana. Tsia zara milaza Ianao tena manohatra n'iny? Milaza ny tantara sy ny zava-misy. Za tsy manohitra bitolo. Fa milaza ny tantara sy ny zava-misy hoe tsy misy idirantsika gasy io na ny kely aza. Tena tsy misy. Fa zao karazana ohatrany hoe inona no itenenantsika azy? Ohatrany hoe onde-na radio tonga raha dia io mihitsy alaina dia amin'izay azonareo le izy hoe samy feno radio be da be ohatra eto Antananarivo raha Antananarivo ny fampiresahantsika dia ianao mitady ao dia mahita ianao zao ohatra hoe 1.50 teboka efatra dia mahazo Malagasy FM ho azy ianao ao fa raha hoe Malagasy FM no tediavinao nefa ohatra hoe Marodrefiafa no kitianao dia tsy Malagasy FM mihitsy no heninao dia ohatr'izay le fivavahana zay fotsiny tonga dia mahadika anazy rehetrarehetra amintsika mihitsy zay tonga zany dia hoe te hifandray amin'izy ianao le fanahy zany anjarantsika zany ohatra hoe afaka manao an'le fikarohana dia mahita zany tsika hoe reo misy fanahy be da be inona avy ny vitany, inona ny vitany reto, inona ny ainy reto. Ohatra anjeliny ndeha ho resahako ohatra zany ato misy anjely ohatra hoe Damabia ohatra zany ny anjely Damabia dia fantatritsika zany ohatra hoe reto avy ny zavatra hainy ohatra daholo no meko eto za tsy miteny hoe zay ataovy fa ohatra hoe raha manana raha raty tribunal ianao, raha manana fanadinana ho atao ianao, raha manana asa tsy mety tanteraka ianao ohatra zany dia miteny zany le fahalalana hitantsika hoe
ny anjely tamabia no afaka mamaly an'izay ny anjely tamabia isaky ny laroby maraina ozy amin'ny 2 atsona ohatra zany raha tena nataonao zany zay laroby tamin'ny 2 ny anjely tamabiany natsonao iny tokoa fa naomby ianao tamin'le zavatra natao satria hitanao zany le maridrefy nazahoana n'le radio mifampiresaka amin'ny tamabia azo miala izy de voava le olanao satria mety isy teny manko zany hoe ahoana ary zany zay mivavaka nandritra ny ohatrao nahazo valiny foana de izy hoe ka hitanao le ondy de afaka namaly anao le fanahy fa misy zavatra tsy vitan'io fanahy io misy zavatra tsy maintsy ilanao zavatra fa ohatry ny fanafody ihany hoe fa maninona ianao raha misy fery de tsy vitan'ny angivo mantapetaka fa tsy maintsy satroko aza maratra ny alainao na anatarika ohatra fa maninona tsy hoe misy fery ianao de tonga de angivo ny alainy de tetehanapetaka eo tsy mety io le fiainana rehetrarehetra mihitsy zany tonga de mazava raha voazonareo ny tiako tenenina am'izay zavatra raha izay ohatra zay ihany le atsika gasy ny firenena rehetrarehetra de samy nanana ny atao hoe fanago avambe napetraka ilay pahary tokony afaka manampy azy ao ho atsika gasy de nisy zavatra maromaro napetraka ilay Andriamanitra zay nahary sy namorony eo le Andriamanitra ndrenanary resahako zany de io le Dieu créateur izay mihitsy zany le mpamorona lehibe faratapiny any de io no anarana ny atsotsika gasy azy zay atsony ny hafa firenenan'io Andriamanitra andriananary faratapiny io tsolana anazy zay fa ny olana eto de le anazy nampidinina aty amintsika hoe ataovy hoe ty le izy de lasa tsika indray tsy tafy connecte antsony amin'izy azavaiko tsara mihitsy de manana zany tsika gasy hoe io le Andriamanitra andrenanary zay nahary sy namorona fa nametraka teto amintsika ny reto izy reto napetrany reto ohatra de teto amintsika ny nomena ny ranakandry teto amintsika ny nasiny vazimba teto amintsika ny nasiny kalanoro teto amintsika ny nasiny kotokely izay everin'ny olona fa ratsy izay everin'ny olona fa azo irahana mangalatra izay everin'ny olona fa azo ompiana anaovana aratsiana sy ny ta tsia tena tsy zay le izy fa hery nomen'ilay pahary reo afaka manampy atsika ka raha ohatra zany ka misy zavatra tiatsika atao de iny miconnecta fotsiny am'ireo tsika de azo daholo le zavatra rehetrarehetra connecta fotsiny am'ireo tsika de azo le izy zay ohatra miantso anao mangataka hoe ny razana ny andohanao zay razana ny andohanao zay de iza mangataka indray ianao amin'ny andro miakabolana maka ny herin'le volana indray ianao mangatapita iny ao anatin'ny herin'le volana no alainao volana Andriamanitra de efa ao anatiny ko zay miteny ianao ataoko amin'ny andro mazava satria ny masoandro Andriamanitra de mba amin'ny andro misy masoandro no mitady an'ity de vita ho azy le vavaka vita le fangatapita iny de mivaly le vavaka ao fa tsy hoe ianao nytolona mambavaka parain'ny andro amin'ny fomba fijery gasy zany Andriamanitra ohatra ny mpiasa birao io indray andao indray resaka an'le fiainana am'izao fotoana ohatra ny mpiasa birao le Andriamanitra misy fotoana io ao misy fotoana io tsy ao misy fotoana amidy ny birao tonga ao ianao rapitso indray tary andray ianao rapitso efa lasa indray izy ohatra zay zany io de mitovy tsy misy valaka amin'io lalao iombonana maneran-tany io ataoko hoe lalao moa zany izy fa hoe fandalana ny maha olona ny atao hoe lalao lalaolo hoe raha iresaka amin'ity anjely ty ianao de eto ny lerany eto ny fotoanany zao ihany ny azony atao misy zavatra tsy vitan'io fanahy io atao zay no mahatonga hoe ny fanahy rehetrarehetra de mitaky zavatra fa samy manana ny zavatra takiny ohatra hoe lasa ianao nandehanaka eny am'le loharano fa ifatatrao fa ny loharano no aina marary mafy ny zanakao de nangataka ianao zany fatatrao fa vazimba no mitatana ny loharano de mba nangataka ianao marary mafy re tompoko ny zanako ka zao sao mba hainareo manasitra anazy mba miangavy asitrano izy ao anatin'ny hery ain'le vazimba zay no tsabony tokoa le zaza sitrana de mba niteny izy akoho anankiray fotsiny ozy ateriny eto zay mba takalony zany samy manany takalony dolodolo zany le fanahy rehetrarehetra de any zany misy fanahy goava ambe hafa zay tiako mariana sy tsindrina fa ny gasy de tsy miombona am'izany velively hoe hivavaka sy angatapitahina hitady fahasoavana de olombelona ndeha ho vonoana atao sorona atao takalon'izay zavatra zay raha mangataka ny gasy de ny fanahtsarana ntsony ny gasy tao de reo foana ny fahita hatramin'izay na izy mangataka akoho na izy mangataka ondry na izy mangataka omby le rano ilain'le fanahy amin'iny fa ny henany haninao ny eny fa tsy hoe ny hena koa de eo fa misy ndray fomba mety hoe le vonona mihitsy le hena mety hoe le vonona dorany eo mihitsy le hena samy manana an'le fomba takiny le fanahy fa le fanahy fotsiny de tsy maintsy mitaky zavatra ao
izay zavatra zay mety ho bombo kely fotsiny ary zay, mety ho tatelikely ray sarony zay, mety ho ronono kely eran'ny kopy zay, samy manana zavatra takiny reo fanahy reo. Na fanahy iza manerana an'ity tany ity de samy any daholo izy, fa rehefa hainao no miconnecte am'le onden'le radio any de azonao izy, de samy manana zavatra takiny izy. Ohatra hoe ihany koa ia tongava rangahy ianao mba mikabary aty mamoaka ny zanako vavy ohatra, de hoy za hoe eny ary afaka ataontsika zany fa roviana le fotoana afaka eto io, de mifanaraka amin'ny olona aiza le toerana zao ary tsy maninona mba carburant ataonareo ohatra zany, de mba zay asom-bava foinareo eo de raisiny ohatra zay zao de ohatra zay ihany le fanahy miteny izy hoe tianao sitra ny olona io na tianao azy ty zavatra ty na tediavinao ty zavatra ty ameo an'ity ary de arakaraka le takalony, fa ny olombelona tamin'ny gasy de tsy novonoina natao takalony zavatra zay nataonao, tsy mamono olona ny gasy hitediavana sorona, fa raha misy an'ireny hoe miady volamena ka hoe mitady zaza mainty mbola virgine, mitady zaza kely mbola any am-boky, mitady tsy fomba gasy zany, fa na ratsiny ao anatin'izany fa mitandrema sy mandany tsara vao manao zavatra. Misy nefa fanako avambe hafa tany ananinanina tany de nisy olona zany nanao zavatra tena faratapo nefa tsy nety tsomy mihitsy zany le fiainana tato, de ozy le olona hoe zay ohatra mba te ho afaka am'izao zavatra adalàna be zao fa ohatrany tsy entiny toy amin'ny fiainanay satria mba hanody any amin'ny taranaka le natao, de miantso an'io fanako avambe io, de ozy le fanahy zao ary apiko nareo fa vonoy ry olona ry vonoina, de le olona rehetrarehetra nampiny olona io ihany no mivadika lasa namono an'io olona io, zava-misy zany de maty le azonareo tsara ngamba le fandeha le tantara, de maty tokoa le olona, de faly reto olona reto hoe efa maty iny ny solony fahotany, ny rany iny no efa nanadiovana ny fahotanay, le fifanarahany eo am'reto olo reto sy ry fanako avambe ry zany nitakalozana tamin'ny rany itsy olona itsy, raha iso amin'ny fomba gasy zay mandry ve ny sainao ary am'izany, ianao no nanota, ianao no nangalatra, ianao no niaraka tamin'ny vadin'olona, ianao no nanao an'izao nanao an'ity nanao an'ity, fa ny fahotanao izay eloka goavana be vitanao zay de manaiky ianao fa hanamono an'ry olona ry ary ny raha an'ry olona ry zay manadio an'ny fahotanao zay, tsy mety migasy zay zavatra ray zay, migasy raha anao sorona angatapitahina na misy hoe zavatra raha tsy vitany zany ohatra sanatriavina hoe io ary nisy rano mandeha tsy fantatry le zaza de sendra nandrewaka izy de lasa tao, nanamana izy de lasa tao, tonga de na olona leva zimba ny lohany, raha tsy maintsy izy zany andamina an'izay de inona ny natao, lasa nitondra ny resaka tamin'le fanahy, inona ny andaminana anareo ty mba minonako eto nareo de fito de miravina, fa tsy hoe ndao amono olona tsia tena tsy manao an'izay gasy, azavaiko tsara izy de azonareo tsara ngamba ny fizotra le fandeha le tantara hoe matoa misy raha latsaka de misy fanahy mitady an'izay ao ananinaninao, de misy karazana mikimaky zany tao namboarin'ny olona satria tsy te iaina am'le fanahy fahamarinana, tsy te iaina am'le fanahy Kristy, mbola ho resahako indray le Kristy izay resahako foana fa tsy i Jesoa no Kristy, fa misy ny i Jesoa nanana vatana kristika, de be ny vatana nanana an'le fanahy kristika, ilay fanahy kristika izay nampianatra an'le hoe ny famindrapo no sitrako fa tsy ny sorona zay le Kristy, ditanao fa niala izy nonovonon'ny olona am'izay le vatana Jesoa, tsy any am'izay ny azo mantsy ny lalany, ka le olona misy tena eo am'izay le teneniko hoe misy vavaka very, misy vavaka diso, tokony hanoratra ho an'ny olona ny avangain-drano anao de lasa ny be salampy le taratasy, satria ianao zany mieritreritra fa ity fanaty iny tokony atsona hamahany reto diso na ny andro ny diranao na ny fotoana na nina lasa ry le izy, amin'ny gasy zao Andriamanitra zao de nisy natsony gasy hoe andro velona, tsara avokoa ny andro rehetra nataon'Andriamanitra ao iombonantsika rehetra ka am'izay fomba fijery zay aloha, tsara avokoa ny andro rehetra nataon'Andriamanitra de mipetraka amin'ny fanontaniana, ka raha tsara avokoa ary de nahoana no mila mpanandro, nahoana no mila mpanao hitsakandro, nahoana no mila anaovana fombafomba, nefa efa tsara avokoa fa samy manana ny mahatsara azy tsara avokoa fa samy manana ny mahatsara azy, ohatra afaka mitenitsika hoe tsara ny ravitoto, tsara ny trondro, tsara ny tsaramaso, fa zany tsy midika hoe tsara reo de afangaroy, samy manana afangaroy ary ny ravitoto sy ny trondro de asio tsaramaso, de hitanao hoe nanahoana ny gioany
de ohatr'izay le izy samy manana mahatsara azy le manana mahatsara azy le andro ohatra hoe ny andro zoma de tsara raha andevenana ny andro alarobia tsara raha andevenana fa ny andro alakamisy tsara indray raha mba isandratana mba ivoahana mba hanaovana zavatra tsara samy nanany na tsara azy araka le nyteneniko hoe raha baiboly no entinareo miresaka an'le izy fa maninona ary ny tamin'ny andro fahaenina vao namorona ny olombelona izy fa tsy to amin'ny andro faharoana atao amin'ny andro fahatelo satria samy manany mahatsara azy eto io vao mety eto io vao zao eto io vao zao de ohatr'izay ihany samy mandeha amin'ny fotoanana ny zavatra rehetrarehetra misy andro tena nataon'andriamanitra mihitsy hoe eto ty araka ny tsy mitovy dolo manko ny andro rehetra eo koa ampy amaritana azy raha hitentsika hoe tsara avokoa ny andro rehetra ary mitovy daholo de anao miaina azy mihitsy no mahafantatra ho azy hoe tsy mitovy zany andro zany rehefa sabotsy ah ohatrany somary ohatrohatr' zao foana rehefa lakamisy indray lasa ohatrohatran'zao foana rehefa lahady anefa tena lasa be ohatrohatr' zao tsy mitovy zany le hery omeny le andro anao de ny fahaizana mandray an'izay hery zay avy amin'andriamanitra zay nahary sy namorona zany natonga le tolo malagasy nahalala fa ity atao andevenana eto ity atao isandratana eto ity atao an'izao ary raha manohitra an'izay anao de misy zavatra mahazo anao tsy ny tolony nametraka an'le zavatra mahazo anao raha manohitra an'izay fa le natiora le natiora nataon'le andriamanitra zay nahary sy namorona mihitsy zay zany le izy zay mazava tsara mazava tsara ny malagasy fahiny rehefa mivavaka ny malagasy fahiny rehefa mivavaka de mangataka foana ve zany mangataka foana ve zany ny malagasy fahiny de le solom-pangatahana iny zany lay anaovana sorona de eo foana nefa le misy miteny hoe manompo sampy amin'izany foana mantsy ny zava-mitranga amin'izao rehefa tsy mifanaraka amin'ny eritreritry ny olona de hoe manompo sampy zay moa zay le ataoko hoe nitsoko tokony loha izarazarany hevitra ny maso ny samy manana ny fijeriny tsy mitovy ozy ny ombolana zao ny zavatra misy indray mahakasika an'izay resantsika kely le resaka hoe sampy io matetika zany ny olona rehefa zavatra tsy takatry ny lohany tsy zakany eritseriny tsy mahalala izy afa-tsy ny mandry eny amin'ny ahy maitso sy ny eny amin'ny loha rano fialan-tsasatra de aminy zany de hoe asa devoly io na fanompo-tsampy io na herany maiziny io zay ihany zany ny fantany satria nahoana le fahalalany mihitsy ny kely le fahalalany mihitsy ny mihidy no boriborina hoe no boriborina na hoe ny borinena zany e avy amin'ny teny gasy moa ny zavatra rehetra no borina na hoe ny borinena ny sain'le olona zany hoe tsy mahalala afa-tsy tia nareo ohatrany hoe natao mihitsy hoe ondry de midy ao anaty vala de tsy mahita afa-tsy le rary vato fefiny de tsy mahafantatra afa-tsy ny ahy maintso fihinany sy ny loharano fialan-tsasatra fa kany ainy zay ihany ka raha vao resahana zavatra hafa ivelan'izay izy de devoly ohatrany hoe ambody hita mianaikitra azy io tsy takatry ny lohany nefa teto Madagasikara indrindrindrindra teto Antananarivo raha ny fantatro mety samy nanany azy daholo ny tany amin'ny faritra rehetrarehetra fa ny teto Antananarivo foana moa ny tena hitopoky teny fantatra satria eto no ana eto ihany ny tena voafehako ny zavatra rehetra tsy afaka iresaka ny zavatr'olona hafa izay tsy ho voafehako ary tsy hisongona ny tompony mahay azy noho izany ny ahy eto Antananarivo ny resako teto sao be da be heveriny olona hoe sampy fa zava-masiny reo tamin'ny gasy andriamanitra reo tamin'ny gasy satria nahoana hery anankiray reo ny nona sy ny aterana fa afaka nanampy tamin'ny zavatsarotra sy ny andro mahory ary afaka manome ny fitahina sy ny fanambinana ohatra nisy an'izany Rakely Malaza nisy an'izany Rafataka nisy an'izany Manjakatsoroa nisy an'izany Ramahavaly nisy an'izany Rabejanahary nisy an'izany Mandriambonga nisy an'izany Rahodobato nisy an'izany Ravololona be de be zany le izy be de be de samy nanany azy daholo zany araka ny heriny ohatra hoe raha iresaka ianao mahakasika ny fiarovana ohatra amin'ny basy sy ny hery hafa ohatra ny resako hery hafa rehetra mety mahakasika ny ady ohatra de ny antso ianao any Ramahavaly ny afaka miaro anao tamin'izay mikarakara indray ianao ohatra momba ny resaka fambolenao mba hiaro anao amin'ny avandra sy ny loza abojanahary rehetrarehetra de izy indray no manao an'izay Mandriambonga ohatra daholo zany raha iresaka ianao ohatra hoe mba ahatonga anareo menakavy ho salama lalandava hiafana amin'ny aretina sy ny tariny rehetrarehetra mety nyresaka ianao ohatra tamin'ny Ravatamena zany hoe samy nanany andraikitra sy ny zavatra rehetra hainy reo fanahy rehetrarehetra reo zany Andriamanitra zany tamin'ny gasy de nytenenin'ny olona hoe sampy le izy satria le korotakazo kely ny hitan'ny olona de heveriny olona fa iny nge le zavatra tsy iny le izy e le hoe nidorandrana valina faharoa no sampy
hoe nanontany iny tao anaty lapa hoe iza moa ny tompon'ireo de hoe ianao manjaka ay ka raha anareo de aleo dorako le hazo ny dorany io de veriny olona fa reny le sampy fa tsy ireny tompoko le sampy fa ireny de fitaovana fotsiny ihany na afahana ny fandray taminy ohatrany hoe ahoana moa ianao ny afaka maka zavatra ao anatina ordinateur anankiray raha tsy manana flasy na manana câble na manana carte atsofoka makao zay anao va afaka amity le zavatra zay le izy reny zany le endriky le hazo ohatra zany hoe te ampiasa inona re zany ianao hoe te hifandray ianao zany ohatra fotsiny a amin'ny zava-masina mandray ambonga ohatra de niteny izy zao ary apiko ianao fa mandritra ny fotoana irahako aminao ianao aza mihinana voanjobory de ianao aza mihinana tongolo de zao hoeto ty hazo anankiray ohatra hoe inona re zany andeha ataontsika ohatra hoe tehana fanazava de inona atao hoe ahafahanao mifandray aminy rehefa mitondra an'iny ianao zany de afaka miconnecta aminy miresaka aminy hoe azonao imandrem-bonga ohatra zany tahaka an'le hoe Moïse ihany io nalefa nandeha mifampiresaka tamin'ny faraona nisy tehana natao na ahafahana ny fandray na avitana le fahagagana rehetrarehetra natsipy tamin'ny tany io de lasa bibilava kapohana rano io de namoaka loha rano le vato kapohana rano io de nisaraka le ranomasina avy amin'iny avy amin'ny alalan'le tehana fa manina ary io tsy nitondromy Moïse ohatr' zao fotsiny de nisaraka le rano fa maninona io no nikapohana de afaka nisaraka de ohatra zay ihany le izy tamintsika gasy hoe oeto reto zavatra reto de reny le heverin'ny olona fa le zavatra raha ny fitantaran'ny pasteur Arabary zao ao amin'ny boky ny daty malaza tamin'ny fotoana ny idiran'ny Jeffreys tany Ambatomanga tao amin'ny zava-masina Raodobato de zao ny tantarainy Raodobato izy de sampy mivady kely maintimainty kely hazo kely anankiroa mifatotra lamba menamena de heverin'ny olona fa iny zany le Raodobato le fitaovana nahafahana mifandray taminy iny zany le modem iny le modem iny ahafahanao mahazo an'le connexion raha ampitaiko am'le fiainantsika am'izao fotoana foana zany le zavatra de iny le hazo iny ka raha ohatra kapotika le flasy raha lanin'ny virus le carte natapaka le câble inona moa maka câble vaovao indray ianao maka flasy vaovao ianao maka carte vaovao de ohatra zay ihany raha may reto hazo reto nga le zava-masina may tsy may izy fa le hazo may pisy telma ray ny pitehanao fa ianao afaka mividy pisy indray satria ny foibe an'ny telma ao foana ary ny réseau mihodina foana zay ihany io zany hoe le sampy zany de tsy maty mihitsy ary ny olona ny teanao azo ho sampy mety azo adika amin'ny heviny tsara koa le sampy fa ny olona ny tsy mahalala ohatra izao ny lambako ity lambako ty de afaka no sampinako ny sampina lamba zay hoe nanaovako sampika avy le lamba ao ny sampin-damba zany ary misy mihitsy ny hoe lamba sampina ny sampina lamba fisampinana lamba zany hoe le sampy de ohatrany hoe zavatra tsy misaraka tsy miala mihitsy ety ihany misy indray le hoe ny antsampy iantsampazana fototeny zany rehetrarehetra zany sampy fa tsy hoe nitsampy hoe inona fototeny miantsampy de hoe nitsampy fa sampy zany hoe raha misy zazakely anankiray ihany zay foana moa ny ohatra tena akaiky indrindra ny teneniko ny anjehan'ny elika inona ny nataony niazakazaka izy tonga de ny atsampy teny amin'ny dada no inony sy antenainy fa hiaro azy am'le alika nanaikitra i dada zany le niantsapazana dada zany le sampy inona ary ny naharatsy an'izay tsy nisy naharatsy an'izay fa izay le ninina hoe no aratsiana na fokaina lazaina va devoly lazaina va demony hatram'izay anefa teto amin'ity Madagasikara ty taizarany nisy teny hoe demony na devoly inony zany ny demony de avy amin'ny teny hoe daimonina ny daimonina de lay fanagoavam-be anankiray ohatrany hoe génie na jiny iza ny manao an'izay ho ratsy tsika ihany iza manao an'izay ho tsara tsika ihany arakaraka izay zavatra ataontsika eo zany io ka talotsy nisy hoe demonina devoly zao hatramin'ny idiran'ny fivavahana hatramin'ny razana ny andohanao ampasana tsy azo kitikitihana tsonony io fa devoly ony io de tsy fantatro zany hoe le olona ve mipotra tamin'ny vato amakazo sa hoe nitsotorika avy any an-danitra ohatry ny avandra hanitrebina avy any ambanin'ny tany ohatry ny olatra zay fotsiny zany le izy hoe azavaina mazava tsara amin'ny olona le hoe inona le hoe manompo sampy le tenen'ny olona am'le fanompo-tsampy
de le ohatrany hoe manao zavatra tsy haiko hoe azo mialo ve le hoe miravadravaka de ka samy ohatr'izay reny le fitaovana ahafahana mifandray mitovy amin'ny mopera famaninana ary mopera ny tsy mitovy foana ny sotanina anaova amin'ny mopera raha mampiditra sotanina mopera ny sotanina mety hoe mitovy iny le obiny fa maninona misy fotoana iny maitsomaitso ny étole maninona misy fotoana menamena maninona misy fotoana volomparasy de arakaraka le vanim-potoana diavinao am-piangonana samy manany azy le izy samy manale fitaovana hoentina mifandray amin'le fanahy zany rehetrarehetra zany de endriky ny fivavahana sy ny fangataham-pitahina daholo ary ny tanjonao ambadika izay de zao mitady fahasoavana mitady fahasalamana mitady fanambinana le tanjona koa mba jereo zay no natonga nanao fampitahana hoe le lazainareo tamin'ny androny maizina tamin'ny androny tolo tainomba mivadika raha hoa tsisy naka ze tratra nanao ratsy tonga de tapaka any ny tendany zao milaza mpivavaka dolo ty babay sy lovohatra rehetrarehetra ty aiza amin'ny firenena manahoana sy manahoana ny alatra be vava mitrangy eto amin'ny firenena manompoka any amin'ny fivarotana tanyrazana hatrany amin'ny fangalarana vola majinika ao antranony ray aman-dreny fa nefa reo olona rehetra reo de mpivavaka ary reo olona rehetra reo de mpakany am-piangonana reo olona rehetra reo de vita sakramenta reo olona rehetra reo de mpandorakitra any am-piangonana reo olona rehetra reo de samy milaza fa manana ny jesosy ao anatiny de aiza ho aiza le fahamarinana de anjarantsika ny mamaly an'izay anjaranareo fa zany tsy mitsara mihitsy fa tena mitantara fotsiny aho hoe zao ny zava-misy a jarany tsiraray ny mandinika fa ny gasy ve zany mahalala hoe iza ny namorona azy a de iza ny tokony ivavahana fantatry ny gasy ve zay zay mihitsy le izy jereo tsara le famaritantsika teny am-piandohana zany hoe zanahary de zay jereo le famaritantsika teny am-piandohana hoe mitoko sy mentehatra fa tsy misy tongatonga ho azy fa nisy fiforonana tao izay fiforonana tao izay de io le natao hoe Andriamanitra andriananary io de tsy fantatra mihitsy satria tsy hita maso ao a tsy misy afaka itompoteny fantatra hoe efa nahita an'Andriamanitra zany fa zao fotsiny ozy ny gasy hoe mandehana amin'ny fahamarinana fa rehefa nandeha tamin'ny fahamarinana ianao na vato kely ivavahanao na vody sobika na vody azo na any am-piangonana na miakohaka ao an-trano ka mandeha amin'ny fahamarinana Andriamanitra zay le ao zay le fanahy tsara le Andriamanitra zay nahary sy namorona zay zany hoe amin'ny lafiny rehetrarehetra zany miaraka amin'le gasy eny foana io Andriamanitra io fa zay fotsiny zany ny fepetra le fahamarinana ihany rehefa natazona an'izay le olona de milamina ka le hoe le olona napiditra n'le milaza fa mivavaka tety fe nandeha tamin'le fahamarinana aza mangalatra ozy fa angalatra any anao ny nalehany taty aza mamono olona fa ianao matiny ihany aza mitsiritra fanan'olona mandraky ty ny androaniny ianao tsy riritiny de ianao aiza ianao varina miakohaka ao ambody azo mitady lany moka mamihana zavatra tsy hita maso manantena zavatra tsy hisy mandrak'izay araky ny heritreritra ao fa ianao ihany mamorona an'io eo ie ny fanontaniana zay apetraka eto moa zany de fanontaniana zay apetrakatsika atao amin'ny page Facebook satria misy manontany foana hoe aiza zany ny apetraka rehefa fanontaniana ireny de rehefa misy publication malagasy TV a de amin'iny ianao manararoatra segondra vitsy fotsiny mialohan'ny antaniny mialy sendra mandalo andohako izy ka sao de adino zany hoe fanampin'le fanazavako teo zany hoe a tsy fantatra zany io hoe fanary io sa inona ary io misy miteny zany hoe niteraka ny fiforonana zao tontolo zao ozy ny scientifique de explosion big bang atao makely anakiroa ny fandona ka na inona zay na inona zay na inona zay de izay le Andriamanitra andriananary zay tompony famoronana fa tsy hoe olombelona zay tsy hoe maka endrika olona isika no raha vao tenenina zao hoe ohatrany ahoana zany Andriamanitra aminareo de isika ny tonga de mieritreritra ranga antitra be be volombava be tonga tehana be de manao akanjo lava be iza napiditra an'izany tao an-tsaitsika fitsika ihany namoroporona n'izany sary zany tao de arakaraka zay sary aseho an'ny olona eny fa tsy misy mahalala mihitsy hoe io zany na tsy io zany amin'ny gasy zany izy de tsy hita maso fa zao nitoko iny kosa fa fantany hoe tsy tongatonga ho azy teo izy mety tsy olombelona zay mety tsy ho fanahy manana endrika pôzipozin'olombelona zay fa mety hoe tena hery hafa fotsiny vokatry mitoerana misy eo na tsy fantatra hoe de niteraka fiforonana de zay amin'ny gasy le mpamorona sy mpahary matanjaka be zay satria ohatrany hoe loha ranokery goavana be anankiray sorsa de énergie matanjaka be eo de afaka samy manatsatoka prise eo daholy maka an'le courant rehefa te hitady an'le hazavana any an-trano manisy ampoule fotsiny anao de mirehitra ny jiro e de manapika sy mamelona interrupteur sisa ny anjaranao de ohatra zay mihitsy le fiainana fa tsy misy mahalala sy tsy mbola nisy nahita maso de zay fotsiny zany na tonga angasina metraka hoe raha mbola matandrana famarinana ianao ka natandrana fombafomba mahay anao mba tsy hanitsahana ny asina maha olona anao nanajany ray aman-dreny zay ny andohanao ny razana zay nipoiranao
inona kosa moa ny tsy mahatonga lavatra ny fiainanao amin'izany ahoana ny tsy ampika Andriamanitra ao anatin'izany fa tsy hoe ianao sady mody milaza mivavaka nefa mangalatra amin'ny lira mipiragasy mba milaza vakatekista kay manadala ny vadiny ragista ao mba sy resaka kely ry zokany koa le Horus zao ny Egypte, Atis ny Grèce, Mitra ry Krishna ry Dionysius ry mba ataontsika Jésus-Christ amin'era zay fa lava be zay sady lalina be zany fanazavana fa zany azo azavaina mihitsy zay manko mitovy daholo le tantaran'ireo olona ireo mitovy daholo ireo fa azontsika resahana tsara mihitsy zany hoe raha fantatrao zany tantaran'i Jesosy Kristy dia tokony fatapatatrao reo ianaran'ireo dia eo amin'izay sika le tsara hoe iza ary ny nakatahaka iza ny nangalatra ho faritantsika ao anatina frise chronologique kely hoe iza ny taiza tamin'ny taona ao a fahotana tanteraka ay ny gasy taloha ve zany natao batisy dia raha amin'izao ny tsy vita dia tena fahotana tanteraka be mihitsy petraka ve amin'ny fanontaniana petraka amin'izay ny fanontaniana zao ary le resaka lasa le fanontaniana olona manko somary ohatrany hoe mifantoko amin'le fivavahana kristianina daholo fa tsy mampaninona fa miresaka ihany tsika raha tsy vita batisa ozy teo ve dia tena fahotana be mihitsy ao a dia zay aloha tsy haiko romopera sy pasteur mamaly an'izay fa ny fanontaniana fanampiny apetraka ohatrany hoe tokony ampisy fandinian-tsaina ao anatin'izay dia zao any ambanivohitra rehetrarehetra any be da be ny olona tsy mahalala an'izany reny olona reny ve zany tompoko raha tena misy le afo be lazain'ny baiboly ka hoe tsy vita amin'izany rehetrarehetra zany tsy nateraka indray tamin'ny rano sy ny fanahy le olona verivery eny very amin'ny afo be very eny raha tena faritana koa ny zavatra lazain'ny baiboly efatra rivo sy efatra alina sy ray hetsy avy ao amin'ny fokony Israely ihany no voavonjy sy lasa any amin'izay tontolo manambina any firy zay nefa maty teto amin'ity tany ity raha ny tany fotsiny resahantsika sao dia efa tsy izy tsony tsika tony rehefa sao dia efa le tany elotany daholo le izy na iza amintsika le izy tsy fantatra ka anjarany tsirairay mandinika an'izany fa be dia be mifanontaniana mipetraka ao ny tiako teneninareo fotsiny dia ny tiako fantatrareo fotsiny dia ity ny finoana izay fivavahana kristianina lasa arahana amin'izao fotoana dia niainga avy ao amin'ny katôlisisma avokoa dia avy eo nisy ny protestantisme nisy ny luteranisme sy ny calvinisme tonga ny anglikanisme tonga daholo ny rehetrarehetra amin'izay avy eo taty aoriana ray ny fototra ny andohany dia ataova ny fikarohana ara-tantara inona no napisy sy nampiforona anio fivavahana voalohany indrindra antoko fivavahana voalohany indrindra io antoko mpinoana voalohany indrindra io tamin'izany fotoana izany inona ny tantara nampisy an'izay fa tsy anjarako ny tantara an'izay aminareo eto a so lazainareo manenjika fa manaova fikarohana fa naninona no tamin'ny taona efatra ambenipolo taty aorianan'i Jesosy Kristy dia nasain'ny emperora Neuron no dorana avokoa sy no levonina ny rakitra rehetra izay mitahiry momba ny Jesosy fa maninona inona no baiboly vita voalohany indrindra tamin'izany fotoana izany firy ny boky tao anatiny fa maninona ny esorina daholo fa maninona nireo sisany nalefa aty ary fa maninona ny tsy mitovy ny baiboly any sy ny baiboly naparitaka taty amin'ny tany izay nandevozana hatreo ihany zay dia anjarany tsirairay mandinika an'izay lalina dia lalina mihitsy zany fanehoan-kevitra zany za io zao a kristianina no tezanahitra amin'izao kanefa tiako manaraka ny fomba malagasy no taty aoriana koa moa nisy any ankoay dia miezaka manandratra ny fomba antsika io tsy misy olana ve ny fifangaroan'ny finoana kristianina sy ny finoana gasy na hoe fomba gasy le izy ny tsirairay samy mandinika samy mahafantatra tsotra be ny zavatra ny teneniko teo zany Andriamanitra zany faritan'ny olona hoe fitiavana raha baiboly ny jerena azy dia fitiavana no amaritany azy ao amin'le Korintiana 13 maninona maninona iny fa ny fitiavana ozy no lehibe indrindra fitiavana zany le hoe Andriamanitra raha ny fahamaritany fa ny gasy indray ohatra ny nametraka mazava fa le fahamarinana mihitsy no tena Andriamanitra faratapiny tena le fahamarinana no Andriamanitra faratapiny betsaka ny olona milaza ho manam-pitiavana fa tsy manana fahamarinana betsaka no milaza ho be fitiavana fa tsy manana fahamarinana fa le fahamarinana teo amin'ny gasy le hoe zay tratrananao ratsy toa dia tapaka ny loha rehefa tsy teo tapadoha aza manao ratsy fotsiny fa tsy hoe le olona tapadoha indray ny andeha angorany hoe mampalahelo be izy kefa hita fa olon-dratsika zany hoe le fahamarinana mihitsy zany no napetraka ny gasy ho faratapiny amin'ny zavatra rehetra ka na inona ozy afinoanao na inona antokom-pinoana rahanao na inona zavatra tandremanao na inona maresy lahatra anao na hivavaka ianao ozy amin'ny vato kely na hivavaka ianao any am-piangonana
na ivavaka ianao atrano na ekohaka ianao eny ambody azo zay ivavahanao tsisy olana fa ny fototra anankiray iombonana dia ity mandeha amin'ny fahamarinana ianao zay ihany azo amin'ny fahamarinana avokoa ny vola rehetra miditra ao anatin'ny tokantranonao zay fotsiny ndao ifampijerevana sy ifampitsokolovana hoe inona ny asany ianina miditra amin'ny fahamarinana ve mivola makao an-trano ianina nefa ianina atao mitory fivavahana azonareo le izy tonga dia le fiainana mazava mihitsy hoe le Andriamanitra fahamarinana fa raha ataontsika le Andriamanitra fitiavana mantsy misy olona nge mody miseho amin'ny endrika ohatran'izay miseho amin'ny endrika be fitiavana be manampy tsy manampy roa mizarana zao anakonany ny mambody mitafody zanak'ondry azy fa le fahamarinana tsy ao anatiny misy olona tena hoe de konina any am-piangonana fa amin'ny alina mitsinjaka eny ambony fasana manao anina mba memofo kely izy sy ny hoe tsy kely tsy be anareo amida tena misy an'izany misy olona lo olona ny anaty fiangonana fa enjana be raha anao trafikana menaka siramamy sy anina raha vao misy olona kely atao amin'ny firenena misy zavatra ohatr' zany eo ntiako tenenina zany mety misy olona koa milaza fa tena mpivavaka be tena ohatr'zao fa ny fitondratena asehony hafa ny vola miditra ao an-tranonao fotsiny ndao ifampijerena mandeha amin'ny fahamarinana ve hatramin'ny ariary zato azonao tamin'ny madio ve azonao tamin'ny herim-po misasarana ve azonao tamin'ny fanambinana sy ny fitahiana ve sa ianao mivelona amin'ny alahelon'ny sasany tahaka ny lalitra mitsetsitra maso didy tahaka ny parasy mivelona amin'ny vahiny zay fotsiny ihany dia vita tsy afaka tsy miady hevitra be amin'izany Andriamanitra na fivavahana ny aniza ny marina ny iza ny diso tsy resaka marina sy diso le izy fa fitondratena sy fiainana andavanandro iza le Andriamanitra fahamarinana le Andriamanitra manana fahamarinana ianao ok zay inonao sy ivavahanao zany tsy olana iza le Andriamanitra fahamarinana ianao tsy manana fahamarinana dia aza miresaka Andriamanitra ary fa tsy hanananao zany aza miresaka mivavaka korina ny kely fa tsy ao aminao zany zay fotsiny dia samy mandiny tena samy zany hoe mandiny marina tena vesa tsy marina ary raha ny tena hoe samy mandiny tena dia azo atao hoe raha tena mandinika fa samy mandiny tena dia mifandinidinika eto zaniko ny aza ny fanontaniako dia hoe maninona no mivavaka ary iza ny mamaritra ny fahotana za mantsy namaky boky filozofia izay izay manambara hoe ny fivavahana dia natao analefahana ny adi-saina sy ny alahelon'ny olombelona ary ny baiboly dia boky no soratan'ny filozofy le izy moa mampifamaly io ara io ny tena hoe anina raha io zany no tataraina tena manimba saina za tsy te hiditra loatra amin'izay fitantarana zay fa any moa misy olona anakiray zay tena nanainga mihitsy hoe iady hevitra mandana dia hoe inona ny tanjona fa raha misy tanjona mazava le izy hoatsikafoko aminao daholo ny zavatra rehetra momba ny oresahanao io fa raha hoe tsisy tanjona fa fandanindaniam-potoana fotsiny be dia be ny olona mivelona sy mihinana amin'io ka alao anazy sy Andriamanitra zany fa za tsy hibahanano eny ambiliany da anazy iny zay le izy zay fa tena hoe nytiako ho fantatry ny olona mba manaova fikarohana na ara-tantara na araka ny zava-misy rehetrarehetra na any anaty tahirikevitra izy avady-badio dia mba miresaha koa amin'ny olona mba miresaha amin'ny olona nandalina n'ireny zavatra reny mba miresaha amin'le olona tena any am-potony miresaha amin'le olona tena mahita sy miaina azy ao isan'andro dia fantatrareo hoe ahoana sy ahoana marina ny tokony atao raha iresaka fivavahana fotsiny zany tsika tokony hoe 2 minitra dia tapitra ty fandarany ty teo ho ina ny atao hoe fivavahana ny atao hoe fivavahana dia famifezahan'ny olona mama ny olana izay misy aminy amin'izy izy no mivavaka amin'izay hery anankiray inony fa tokony afaka manampy an'izay olana ao anatin'izay io hery io tsy fantatra na izy io na izy anefa zay tiany io dia samy manao an'izay ny olona dia hay dia ahoana ary ny afantarana fa marina io na diso tsisy marina na diso hoe tena Andriamanitra io na tsy Andriamanitra fa raha manana ny fahamarinana ny olona vita dia tapitra ny fandarana rehefa samy mandeha amin'ny fahamarinana fotsiny vita io eto amin'ity Madagasikara ity eny raha samy mandeha amin'ny fahamarinana fotsiny tsisy mangalatra hatramin'ny ariary zato milamina ty fiainany ity tonga dia samy matory any an-trano milamina taloha fatra-paniditra ny fangalarana fatra-piayapa amisavy mipetraka ny tenin-drazana hoe fanontony ianao manasa nahandro ianao ny kody zany hoe raha tsy mpanao anao inona ny tokony hamailomailo anao zay le izy zany ka raha samy mandeha amin'ny fahamarinana fotsiny ohatr'izay taoly manompoka any amin'ny mpitondra faratapony hatrany amin'ny zaza voateraka teo amin'izao ora itenenantsika zao samy hatandrina fahamarinana mandritry ny androm-piainany sinona moa zany fa tsy vita ho azy ny resaka fa ny akoatr'izay dia ady hevitra tia nahateza fotsiny ihany sy fiezahana fanehoana fahalalana ka hahatonga olana misy hafandray eo amin'ny fiarahamonina hoe le ty miseho amilay le ty mitompo teny fantatra ty miseho mahalala nefa izy mihitsy ny tsy misy zava-patany na ny kely ary andremby anakiroa mifanosika ohatr' zao raha tsy hainy dia lazay fa misy devoly io hoe rehefa paolina samy afaka io dia mifampisitana paolina mitovy dia mifanosika dia devoly io
rehefa tsy takatry ny fahalalany ary zay ny lalàna fa kely ny fahalalan'le olona tsy misy afa-tsy jesosy ozy rehefa hitany fa metimety aminy rehefa tsy metimety amindray misy devoly io izy de zay ihany ny fatany tsy mahalala mihoatran'izay izy raha resanao zavatra hafa ivelan'izay izy de ianao olona mpanompo sampy sy mpilalao herin'ny maizina ny malagasy taloha ve rehefa mivavaka de manao hoe amen inona moa le amen tsy nanao an'izany ny gasy jereo tsara nanao anareo any am-piangonana fotsiny aza misy karazany zavatra be dehibe ifampiresahanao fa nanareo raha mety tsy mahalala ny dikany tsy mahalala ny dikany fa zay le hoe manara-dreny rano inona ny dikan'le amen le amen fa maninona ny tononona amen raha diky hoe ho tanteraka tokoa ane izany na hoe de efa zay zany ozy ny vazaha hoe qu'il en soit ainsi ina le qu'il en soit ainsi de zay tokoa tena ho tanteraka tokoa ane izany fa maninona ary nefa no tsy le ho tanteraka tokoa ane izany ny tenena fa amen inona zany no herin'le amen alleloia amen inona koa le alleloia fa maninona ary zany ny tononona fa maninona zany ny tsy maintsy teneniny le alleloia voninahitra ho any izy ary le ia de fa maninona ny tsy tononona voninahitra ho any zao tsika de araka hitsangana hanao ny voninahitra ho any fa zao tsika de araka hitsangana hira ny alleloia fa maninona reny tsy tenenina am'le teny ary raha avy mivavaka tsika ohatra hoe amin'ny alalan'ny kristy tomponay de maninona miara-mamaly daoly hoe amen fa tsy hoe ho tanteraka tokoa ane izany de le olona zany manandrendrano tsy mahalala akory ny dikany fa ny gasy moa tsy nanao an'izay ny gasy rehefa mivavaka na mangata-pitahina de ohatrany hoe miresaka Andriamanitra izay nahary sy namorona io amintsika de ohatrany hoe hidada ao an-trano de tena miresaka ohatrany hoe bandy akama ao tena miresaka mihitsy hoe zao mba mangataka zay mba ohatr' zao fa zao ange le fiainanay tena hifonana fa nisy ohatrany hoe miresaka amin'ny dada ianao ve hiresaka amin'ny dada ao an-trano de anisy façon be mihitsy zany hoe tena eo zany dada de aka misy ianao tena eny ary mory raiky miteraka tena mangataka ray minitra aminao fa mba misy dinika ho ataonyity lahevonao manokana am'izao arivariva amoropatany zao ianao hoe te hanao an'izany fa tsy maintsy ianao mba miresaka tsotra hoe dada tena lany ange ny styloako any am-pianarana dada za nge mbola tsy nahazo boky ihanyny tena mifampitsotra ohatrzay ohatrany hoe bandy akama ho a le Andriamanitra tamin'ny herintsika nahita hoe isika mihitsy no Andriamanitra sombiny fa isika mbola Andriamanitra latsaka fefa ny Andriamanitra tsy tonga lafatra isika satria mbola Andriamanitra mahalala nona mbola Andriamanitra mahalala matahotra mbola Andriamanitra mahalala mitebiteby zany hoe mbola misy tsy fahafenonao de mbola mila an'le tena hery goavana be avy any hanampy an'izay fahafenony zay le izy zany zay de mahatonga ny gasy mifampirary sofona io mba samy ho tonga ao am'le hery be faratapony inony zay hery faratapony zay de zay le fahasambarana hoe tontolon'ny sambatra tsy manana tsy manana tebiteby tsy manana tahotra tsy manana naandro nalina na inona satria miaraka am'le hery mazava be tonga anao zany de mahatakatra hatrany amin'ny filo kilomètre hatrany aloha ny projecteur amin'ny masonao satria le hery mazava be miaraka aminao iny azo mazava rehefa mivavaka very ao koa de mila madio tsara ny vatana ny saina ny fanahy zany kosa angamba mandeha ho azy tahaka ny hoe rehefa hinan-kanina tsika de diovina ny vilia tsy ny hanina lano izy ny tolo no anasambylia fa ny hanina mbola ho avy tsy ny hanin-dano no anasan-dovia fa ny hanina ho avy ohatra zay ihany io maninona ianao mahalala hoe maraina vao mifo de mandro fa tsy hoe za tsy hivoako ny trano fa aloha tsy andro androany fa mandro foana ianao na hivoako ny trano na tsy hivoako ny trano mandeha ho azy zany zay maika fa hoe hanatrika amin'izao Andriamanitra zay nahary sy namorona mbola mipetraka ary ny hoe esory ihany ny kapanao satria ny kapanao iny manisaka zao taina alika sy taina anina rehetrarehetra zao iny ve no entinao miditra amin'ny toerana masina zay fanatrehanao amin'Andriamanitra fa tsy maintsy mba misy fiomanana kosa hoe avy midio tsara ianao madio tsara ny rehetrarehetra de zay mihitsy mahaiza aloha mifandamina tsara ao an-trano fa nareo kely ray tokantrano kely ao aza vao eo no miady mifampiteniteny foana ohatrany iny de avy eo anao de hitsofokatsy andeha hivavaka me tsara velatsy zany le tsara nareo mivady aloha maiza mifandamina de miaraka mivavaka rehefa avy eo le fiainanao an-trano koa tsy ohatrany hoe feuille de route io ka hoe ty article 28 ianao mitoto vary de za manadio trano fa raha misy amin'ny fiombonana de zay le sitraka Andriamanitra indrindra Andriamanitra ozy tsy tia ady tsy tia korotana tsy tia gidragidra fa ny zavatra takin'le Andriamanitra de iny ny filaminana sy ny fihavanana fiadana-tsaina ho an'ny rehetrarehetra ao anatin'ny trano de rehefa mahay mifamela ianareo vita ho azy le vavaka tokony atao na tsy hitalao etsy anjoro trano tsony ary tonga ho azy le fanambinana satria nao nareo efa nahay mifamela na ny havana ianareo mivady kely tao an-trano
fa tsy hoe vao mainka ny rokalika sy mivelona poaly de avy eo andeha melatra tanandroa atsy na le andriamanitra ary vao maina sazy anao ahoana zany ny amatarana marina fa tena nalalan'andriamanitra ireo razambe fahiny akoatra ireo ampitenenana maro ohatra hoe azany loasamanginany ka manina ataony hoe ankoatrany fa manina zany ireo no ary afaka lazainao hoe fomba fivavahana izy ireo tsy haiko mety mitady porofo lalindalina kokoa zany satria rehefa miresaka hoe fivavahan-drazana sy ny ohatr' izany de hoe ny teo aloha nafantatra an'andriamanitra de saika zay ho ampitenenana zay foana nentina namaritana hoe tena mivavaka ny olona taloha ka zay mihitsy moa le porofo tsy hitako zany hoe inona le porofo afa-tediavan'ny olona akoatran'ny hoe misy zavatra mbola hita maso ohatra ny lapa fisoronana mbola eo hatramin'izao hitenenantsika zao mbola any daholo ny lapa fisoronana ny inona ty izy ty ny reny le vato la nanaovana joro sy nanaovana fombafomba reny mbola teo daholo mbola be diabe ny natahiny misy an'ireny le vato masina le natsangany reny mbola reny daholo ny vato masina reny ake de vita fomba sy nangatahana tamin'andriamanitra daholo nanaovana azy ny zavatra rehetrarehetra zay tantarain'ny tolo raha tsy resaka ny eo ampitenenantsika de andao ndraiky aroka anatin'ny tantaran-drazana ao anatin'ireo anganon-drazana rehetrarehetra ireo misy zavatra be diabe entiny ilazana momba an'andriamanitra ao amaritan'ny fahalalany an'izany hoe andriamanitra hitantarany an'izany ohatra zao hoe amin'ny izy telo mirahalanika atsakarena ohatra izy telo mirahalanika atsakarena zao lazain'ny anganon'ny tolo de hoe ny ainga ozy faralahy andeha hitady an'andriamanitra rehefa andeha hitady an'andriamanitra izy ozy de mifanena tamin'ny mpatsaka rano de mipatsaka rano ny teny hoe mandany ianao ary am'ry lalany mandeha tsy maintsy anerina ny biby ty tsy maintsy hivovony alika fa ny lalanao ihany zorona de miteny ndray izy ambanimbany ao hoe any amin'andriamanitra ozy ny lalana makany de malalaka sady mikodana fa vitsy kely ny tonga any fa voan'ny tambery-tany marzavy zany raha dikatsika am'izao fa hoe misy finoana ma tsy miteny hoe ny lalana makany amin'andriamanitra tery de tery lalana sady eto ozy mifeny tsilo tsia amin'ny fomba fijerika azy de tsy zay mihitsy file andriamanitra de tena hoe tsy manavaka malalaka mihitsy ny lalana makany misokatra mivaravarana te hivoaka ianao mivoa te hiditra ianao midira fa aza mijanona eo atokonana fa mibahana mifamezivezena malalaka zany ny lalana makany am'le andriamanitra fa vitsy ozy mipatsaka ny tonga any patsaka rano no teny an'izay vitsy kely ozy ny tonga any satria voan'ny tambery-tany ka manao ratsika de tsy tonga mihitsy any am'le ten'andriamanitra fa miodikodina fotsiny eo fa rehefa tena nahazo an'le lalana famarina am'izay no de tonga ho azy tany am'le toerana zay nahitana an'andriamanitra angano no iresahana an'izay kanefa lesona be diabe hoentina am'le fiainana andavanandro satria nentin'ny tolo nananatra ny taranaka reny de modina amironany resaka tantara kely fa ny tena marina le famaritana ny tiany asa eo hoe zao zany midikan'ity zavatra ity tsy vitsy ozy ny tonga any fa voan'ny tambery-tany ka manao ratsy le olona de miodina fotsiny eo fa nena tamin'ny mpatsaka rano fa manina mpatsaka rano nresahany mpatsaka rano zany le hoe teny ampitondraina amin'ny mpatsaka tiana orenindray tanàna hoe le mpatsaka rano zany mahafata-javatra izy anefa ireo mpatsaka rano reo le vehivavy mitondra voka mpatsaka rano de mitondra rano rehefa avy eo de zay le mpatsaka rano zay misy dikany matoa mpatsaka rano nresahana fa tsy hoe nandeha faralahy de mifanena tamin'ny mpanasa lamba fa ny mpatsaka rano no nresahany ao tsara mihitsy amin'ny finoana taolo malagasy koa ve misy toeran'ny fanatsara sy fanaratsy any ankoatra raha misy zany ahoana indray zany le réincarnation ty réincarnation ty tena be io mbola ho ataontsika aloha hevitra ray mihitsy koa io fa io koa hitako tena tsara atao hitako tao anatin'ny fanontaniana atao be zabe no nresahana antsika hatramin'izay tany amin'ny tontolo nresaka finoana de hoe misy ny paradisa sy ny afo be finoana zany mbola tsisy nahita an'izany ny tany mbola tsy nisy tonga ny aviany mbola tsy nisy miverina ny tantara hoe tena misy an'izao tokoa aty de ohatran'le olona roa lany resaka io tena rehefa maty ve le ty de any akoatra ve mbola misy baolina karazalapa-nao baolina be mbola misy baolina ve ozy izy any akoatra any rehefa maty de ozy izy le anankiray tena tsy haiko lesy fa zao aloha rehefa maty ny ray amintsika selahy de zay lasa aloha mba mipotra anaty nofy de miteny hoe mbola misy tokoa aty na tsisy de hoe eny ary nandeha ary ny fotoana maty tokoa ary ny anankiray tamin'ny ralahy de tena mipotra tany naty nofy sady ny teny tena mbola misy baolina le ty aty akoatra tya de mivaovao anankiray misy maty satria amin'ny sabotsy de ny tena ihany ny anarany lamy zao anaty fay de manty zao ho fatiky reo laza ny tena ho tenenina zany de hoe finoana fotsiny ihany zany ny tany mbola tsy tonga ny tantara ny taty mbola tsy nisy tonga tany fa neny ny kiasy de zao ny tany tsy hanaovan-dratsy mbola iverenana ny kianjany tsy asin-dratsy mbola ilalaovana ny soa atao levenam-bola ny ratsy atao loza miantona
amin'izay atao rehetra tandre miso ananatsiny fa nasoa na ratsy atao manody avokoa zany hoe mivaly aminao daholo ny zavatra rehetra izay ataonao raha tsara ny nataonao dia mivaly tsara ratsy ny nataonao dia mivaly ratsy mety ho zay ihany le paradisa sy afy be fa zany dia tsy toerana vomana manokana koa hoe ato sy ato dia hoe tonga eo amin'ny varavara izy manko rehefa aseho an'ny olona amin'ireny karazana sinematika kely ireny dia lasa zay no mibahanao anatin'ny saitsika hoe lasa zay no mibahanao anatin'ny saitsika hoe misy vavady vy dia misy masin-dapihera dia mamolakile dia ianao makary dia ianao makary tena tsy zay le izy fotsy be ny ary amin'le paradisa dia maizina be misy le lafo be ary amin'le dia tsy zay le izy tsy zay le izy fa hoe rehefa nanao ny tsara ianao dia mivaly any aminao sy ny taranakao ny tsara miainy eto tany ihany ianao zany fa mioto ny vokatra le nataonao fotsiny na tsara io na ratsy io mety ho paradisy zay mety ho afy be ny antikany olona zay fa tsy toerana vomana manokany zay ary zao raha ohatra ka hoe tsy nisy an'izay dindinika rehetrarehetra zay dia mety samy afaka nanao ratsy daholo ihany ny olona rehetra satria tsy nisy fefy mihitsy zany le farim-piainana tsy nisy fefy mihitsy ny zavatra nataony dia ohatrany hoe samy manao zay tiany atao fotsiny eny ka raha zany ve no misy manao ratsy eny mory manao ratsy mora ny manao ny tsara zany mbola betsaka ny zavatra efifinao vo tena tonga am'izay fa ny manao ratsy mora mivoaka eto fotsiny dia manompa olona etsy dia vitako manao ratsy zany ka raha zany ve mety tsy aloha samy manao ratsy aloha dia mibebaka rehefa aveo raha ohatra tena misy le toerana voatokony hoe ato sy ato fa io dia natao olovain'ny taranaka ho faramandimby ihany dia zay le réincarnation na ny hoe fitsingerenana ateraka indray zay ny voanazy ho azavaintsika lalindalina kokoa moa zay amin'ny fotoana mahamety azy atsika aloha hevitra raiky koa zay miala fa tsara zay fa le hokevitra somary lavalava dia mba tsy ho reraka fotsy izy nanoratra anazy dia mba vakiko ihany koa aloha zany tsy dia misy fanontaniana ny hafa fanamarena kely angamba no azo ilazana azy maro ireo fiangonana manenjika ny fomba malagasy tsy hain'izy ireo akory ny manavaka ny fomba sy ny finoana ary ny fivavahana nefa rehefa aminazy ireny malagasy hoe tandremy fa misy ny fady sy ny sisa dia lazaina fa minomino foana rehefa vakina nefa ny baiboly dia malaza mafy be mihitsy ilay didifolo ho an'ny ondry izany hoe tsy mandinika ho an'ny ondry zany hoe tsy mandinika fa taritana fotsiny na hatreo amin'ireo teny ireo ihany no takatry ny saina kanefa rehefa hidirina lalina dia haikay fady tamin'Andriamanitra nampitainy tamin'i Moizy na Mosesy ilay lazainy eto lazaina koa fa milalao tapakazy ny malagasy kanefa rehefa jerena ny tehina no entin'i Moizy dia tsy misy milaza fa tsy tapakazo iny zavatra tsotra fotsiny no azo ambara hoe tsy any am-piangonana no misy an'Andriamanitra rehefa tsy voaja ny fadiny izany hoe ny didifolo hoy isika Andriamanitra dia azo antsoina endrehetrena ka raha malagasy efa ela no nahatakatra izany fa izao fivoarana iainantsika izao dia misy mamotika soentina amintehana ny mahamalagasy ny malagasy maro ny tiana lazaina kanefa hatreo aloha fa dia mankatsitraka ary masina ny tanindrazana dia misy ihany koa manao eto ambany eto hoe ny anay Jesosy Kristy no ivavahana fa tsy ankoay fangamba misy mivavaka amin'ny akoay zany mivavaka aminazy any kosa tena diso lalana mihitsy nareo za tsy mitahanareo za tsy azo ivavahana zany zara mbola mba mivavakako rehefa mivavaka ve dia makany amin'ny razana aloha zany zay vao makany amin'Andriamanitra ka ny razana ny mpanalalany dia raha vao tsisy amin'le razana zany dia tsy amin'Andriamanitra ve zany ka ianao le Andriamanitra atsonao izy le Andriamanitra zay nahary sy namorona anao nga zany hitanao maso fa ny hitanao maso aloha dia rehetra ry dadabe mbandro bebe tsy nisy ianao ratsy reo ka ahoana moa zany reo nitsoa Andriamanitra zanaharinao ozy bebe anay zay tamin'izany tadidiky tsara nisy tena adalana nataonay bandibandy kely tany ampiandrasanompo tany dia namaly ahy tonga tao an-tanàna tena voakapoka ahy tamin'izany dia ozy tsara mihitsy bebe ny Andriamanitra tsy hita tena maso izy izy tovitripody tena ohatrany inona fa ny ray aman-dreny miseho hotely eto amin'izany ohatra mifako amam-bozaka ny anaovana azy azonareo tsara zay teny zay ozy ny ragason-dray ny telo sika rehetra ozy dia olo-kendry tsy misy adala saingy ny tereny-javatra raha mpivavaka masirasira ozy dia ohatrany loka tsy nasinasira misy azy amin'ny dimy maraina dia efa mandohalika sy mitaraina Andriamanitra tsy tamin'ny maso andolihana sady ivavahana mafy fa ny raisirenina hitana masoandro na ilikilika atao taombanjo mba milaza afaka tekomenina nefa ary zato tsy mena ny reniny mba milaza afaka tekista kay nanadala ny vadandrakista jereo tsara izay zavatra zay ny ray aman-dreny zay nendohanao azy hitanao maso tsy asianao vidiny tsy asianao varany ahoana moa ny fa ahafahanao manompo sy mino sy mivavaka sy miantso an'izany Andriamanitra tsy hitanao maso ary tsy mbola fantatra ho hatramin'izay
raha misy ny atao hoe olona namorona anao na fananamorona anao na hery hafa niteraka anao ngatsy reo ka ahoany reo ndray ny lazaina fa devoly ahoany reo ny lazaina fa manompo samby raha mikitika an'ireo ahoany reo ny lazaina fa manaonao foana so manao hery maizina raha mifandray amin'ireo zay izy zay mbola olava ny fotoana iresantsika amin'izy ty ankoery mbola ary anganatsika efatra ahoana manajany rainao sy ny reninao mba ho lava andro iainany ianao ka ny rainao sy ny reninao nga ho velona foana fa namaty ireo fanajana foana ihany zany zavady fa nanapaka kely tsy maninona ka ny any tokantrano koa ke tena mbola lina tena Mbola lina itoy mihitsy tena dia zay mbola- moa zany mahatonga anay hoe na mandritry ny fotoana maritra ara no iresantsika an'izy ity satria be da be ny fanontaniana mbola tokony hovaliana misy ihany koa no hevitra manokana izay mifandraika amin'ity resaka fivavahana ity fa zay nga mandranony afaka atolotra fa za mbola dia hivavaka kely mantsy miala eto ie dia mankasitraka anao aloha mitondra an'izay fanazavana izay ie satria moatsika zany efa tena tonga tsy nera aba tsy hoe tezitra akory izahay fa efa vava maiky ilazany anay sofina maiky andreny anareo tsy hoe maiky tsy faingana tahaka miboka isoratra sanatria nefa nyrantsana sina peratra tsy misy fa tena efa hoe mipetraka moa le dinidingana tonga dia lasa nytoy ho azy le resaka ka rehefa mba tonga tsy nera aba dia alao kosa mba handeha anao velomy mba hapetraka mazava tsara ka zay no ankasitrahana atsika menakavy any anatin'ny tokantrano zay nanaraka sy nanjoy an'ity fandarana fa moa eto amin'ny Malagasy TV isaky ny alarobia ariva amin'ny eninora hatramin'ny fitora sasany hitanareo ihany koa famerena rehefa sabotsy ariva amin'ny eninora hatramin'ny fitora sasany any rehefa zoma indray anatin'ny onjam-peon'ny Malagasy FM raiky amby sivifolo teboka efatra no anarahanareo anay lohahevitra androany moa dia nanodidina ny resaka hoe ny fivavahana manahoana sy manahoana zay teo amin'ny taolo malagasy manahoana ny fivoarana zay mbola ito zay amin'ny heriny satria mbola betsaka ny resaka tsy maintsy hiainga ao fa dia efa makasitraka makatelina antsika menakavy sahady tompoko amin'ny fanjoina sy ny fanarahana hatrany dia saorana be dia be foana koa mialy mandaha tena tonga aty ninona ty lavidavitra kely aty nefa aizany miainga dia fitaineto ihany ko lalana afaka ihany ino izy raha fotsy be lavo atatatra raha fotsy be lavo atohatra aona moa rangahy be lavo atohatra lalana afaka ihany fa le raha fotsy be lavo atatatra nanararoatra ny sakapirina zay no zavatra misy ka dia makasitraka ny namana teknisiana rehetrarehetra ihany koa zay miaraka miombina aminay mampita ny feo sy ny sary tsika menakavy anivon'ny tokantrano soavatsara ten'Andriamanitra tompoko ho ambinina sy hotahina amin'ny andro sy ny alina velomaina daholo tsika rehetra amin'ny herinany takan'izao indray velome Salam